Miamiana trano nitrangana Covid-19 eto Madagasikara. Olona miisa 40 tamin'ireo 2,794 natao fitsiriana no voamarina fa mitondra ny tsimon-karetina ny 7 hatramin'ny 13 Mey lasa teo araka ny tatitra nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Ka toy izao ny fitsinjarana izany isam-paritra: 2 avy eto Analamanga, 3 avy any Diana, 2 avy any Antsinanana, 1 avy any Atsimo Atsinanana, Itasy ary Amoronimany. Tsy nisy kosa ny namoy ny ainy tamin'ny herinandro iny araka ny tatitra trany. Mijanona ho 3,730 araka izany ireo namoy ny ainy no ity valana aretina ity hatramin'ny nisiny teto Madagasikara. Olona 9 amin'ny ireo 12 manaraka fitsaboana kosa no ao anaty fahasarotana. Efa hiditra 3 herinandro izao ny nitokonan'ireo mpiasa mpandrara sy teknika eo anivon'ny Université Antananarivo. Nanakatona ny vavahadin'ny université izy ireo ny maraina teo mba entiny nanamariana fa mbola tsy nivaly ara-dalàna ny fitakian'izy ireo. Efa naharain'ny karamany ny alakamisy teo ireo mandray izany amin'ny alalan'ny bon de caisse, saingy tsy mbola naharay izany kosa hatreto ireo mandray ny karamany any amin'ny banky, ka izay no antony nanohizan'izy ireo ny fitokonana hoy ny loharanom-baovao avy amin'ireo mpiasa eny amin'ny Université Antananarivo. Efa tamin'ny voalondohan'ny volana Mey moa ireto mpiasa mpandrahara sy teknika ireto no nitokona mitaky ny karamany volana Aprily, kanefa nilaza ny Ministeran'ny Fampianarana ambony fa mbola nisy ny pitsopitsony tsy maintsy naraina ary nandrasana ihany koa ny fankatoavana avy amin'ny fiadidiana eny amin'ny Prime Ministre vao afaka aloha ny karama. Ny farana ny 15 Mey teo ny fanavaozana ny lisam-pifidianana ho an'ny taona 2020. Mpifidy vaovao miisa 7,20 mihetsy no voasoratra ao anatin'izany araka ny tatitra nataon'ny vaomiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI. Anarana miisa 4,303 ihany koa no nisorona tanatin'ity lisitra ity. Mahatratra 4,707 sy 407 ny folo tapitrisa ny isan'ireo mpifidy ao anaty lisam-pifidianana izay nahitana fiakarana 2,20 raha oharina ny tamin'ny taona 2020 ho iatrany ny tatitry ny CENI. Ny volana Oktobra ho avy izao kosa no voalaza fa anaovana ny fanavaozana tanteraka ny lisitra ka vinavinaina ny ahavitana izany fanavaozana izany mialohan'ny farantaona 2020.